dia mbola amin'ny fifaliana trano no afahana miaraka amintsika anatin'izao fotoana foy izay efa mahazatra antsika izao andraisantsika ny fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hivavakisika. Jehovah-Andriamanitra iray eo dia mbola misaotra anao hatrany izay noho ny famondram-ponao lehibe sy ny fitiavanao, satria tsy tianao hizotra amin'ny lalan-diso izahay fa ianao manoro lalana mandrakariva mba atonga fahafahana tanteraka ho anay. Ny ankatahany aminao dia mifanainao masina no hiasa mahery ao anatin'ny ololohany sy lahatra azy tanteraka fa tsy misy vahaolana afa-tsy ao aminao rery ihany. Tenena indray Jehovah fa mihaino mpanomponao ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy ny fiaidana ny tompo amintsika mandrakariva. Resaka manodidina ny Pasika ary mbola tsy efa miala amin'izany amin'izao vanim-potoana izao. Raha ny tena marina zany ny afatra ny Pasika dia afatra iainana mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rao an-lanitra araka ny efa hitantsika tany amin'ny Korintiana voalohany toko faha 12. Ary raha tsy mandinika soratra masintsika tsy hatakatra an'izany satria Korintiana voalohany toko faha 10 aloha dia efa hitantsika andiny fafitra fa voavony Kristy Pasika ho antsika. Pasika zany dia fahatsiarovana mihitsy ny fahafatesan'i Jesosy fa marinana ankoatran'izay diso. Aty amin'ny Korintiana voalohany toko faha 12 satria fantatritsika tsara fa tamin'ny andro Pasika tamin'ny vanim-potoana izay nitombohan' izay Pasika voalohany izay tany amin'ny Exodosy dia nihinana ny zanak'ondry tsy misy klema miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira ary ny anano ankidy ny raha tetina tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana izay fantatra ny fiangonana rehetra fa tandinda ny fandraisana fanasan'ny tompo izy io. Izany hoe taty amin'ny testamenta vaovao indray filazan'i Jesosy azy dia hoe nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako izy no manana fiainana mandrakizay. Izany hoe tany amin'ny testamenta taloha izy dia tena arabaka teny ny famonoana n'ilay zanak'ondry iny no hanina fa saingy tsy nisotroana ny rà. Fa taty indray tsy hoe nisotro rà indray tamin'ny andron'i Jesosy fa tandindo ny ràn'i Jesosy ilay divay izay nisotroana. Ka raha apetraka ny fanontaniana hoe fomba hoana moa ny fisotroana n'ilay ràn'i Jesosy dia amin'ny alalany fanatetehavana ny rà amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana. Miandalana no atakaratsika an'izany hitantsika ny Korintiana voalohany toko faha 5 fa voavony Kristy Pasika ho antsika. Zany hoe Pasika zany dia mariky ny fahafatesan'i Jesosy. Korintiana voalohany toko faha 12 nahatonga antsika ny resaka hoe ny Pasika tsy mandarindary fotsiny amin'izao hoe vita ny fahatsiarovana dia ho adino fa afatra tokony ho tsarovana mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rao an-lanitra. Zany hoe Pasika tena izy zany dia Pasika tena iainana. Korintiana voalohany toko faha 12 ny 2:20 dia zao voasoratra hoe fa naovinona ianareo mihinana tony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Izy zany rehefa tena jerevana tsy hoe rehefa mandray fanasan'ny tompo ary fiangonana rehetra dia manatanteraka an'izany, tsy hoe indray mandeha isa-taona ny mandray fanasan'ny tompo fa manatanteraka ny tenin'i Jesosy hoe tsarao fa isaky mihinana itony mofo tony nareo zao no atao vao fahatsiarovana ao zany lazain'i Jesosy. Zany hoe tsy misy vanim-potoana tendrena manokana ho amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo fa rehefa mahatsiaro na vanim-potoana manahoana na vanim-potoana manahoana. Ireo no hidarahako kely ny fiangonana katolika izay tena misy fandraisana isan'andro san'andro. Raha azo atao dia aleo raha mandray isan'andro san'andro mba ho tafaletika ny lalina ao anatin'ny saina ny afatra Jesosy hoe nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Kanefa araka ny tenin'ny Paoly apôstôly dia hoe isaky mihinana tony mofo tony nareo sy misotro amin'ny kapoaka izay ilay fandraisana fanasan'ny tompo dia manambara ny fahafatesan'i Kristy mandra-piavina. Dikan'izay hoe manambara ny fahafatesan'i Kristy dia manambara fa Pasika mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rao an-lanitra. Zany hoe mandra-pahatonga ny fahataperan'ity zao tontolo izao ity dia zavatra tokony ho tsarovana, tokony hiainana mihitsy zany. Izay ilay hoe
inona ny zavatra goavana indrindra tao anatin'ilay paska napetraka Andriamanitra. Ina moa no mahatonga antsika miresaka an'izay? Manana ny lanjany lehibe eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny paska. Za tsy miteny hoe ho an'ny kristianina fotsiny, ho an'ny zanak'olombelona ary mety nanaitra antsika tamin'ny farany teo hoe ny zavatra azo antoka. Nisy ny tandrina ny paska tamin'ny 14 volana Nisanina, tsy iverenako azavaina intsony iny. Za rehefa tena anjerevantsika ny calendrier ara-baiboly dia ny 14 volana Nisanina ny paska ara-baiboly. Fomba filazan'ny olona azy moa dia hoe paska ny Jiosy, fa tsy paska ny Jiosy zany fa paska Jehova araka ny lazain'ny soratra masina. Dia ny 1er avril tamin'ity taona ity mifoha 2 avril. Zay ny 14 volana Nisanina. Ny fanarahan'ny kristianina maneran-tany dia ny anazy nataony tsy maintsy lahady isan-taona. Dia tamin'ity fotoana ity ny 5 avril. Kanefa tsika tsy hifampitsara ozy tsika. Da tonga amin'ilay tenenin'ny Paoly apôstôly hoe inona moa no ataoko zany eo anatrehan'izany, ny sasany fifandirana ny dirian'i Kristy ny Jesosy, ny sasany fitiavana, ny sasany fankahalana, ny sasany fanomezan-tsiny, ny sasany fifandirana. Inona moa no ataoko amin'izany ozy Paoly apôstôly? Raha mbola Jesosy ny diriana dia mifaly amin'izany dia fifaliana ao antsika. Nantandrina 14 volana Nisanina tamin'ny 1er fo 2 avril. Nantandrina ny paska tamin'ny 5 avril dia ozytsika hoe arabaina natafita soa ny paska isika menakavy. Fa na izany na tsy zany tsy midika akory zany hoe tsy hotoriana ny marina, fa ny zava-dehibe ao ambadiky ny paska dia dia fanafahana. Rehefa tena jerevana zany zay fanafahana zay na ho an'ny olona nitandrina 14 volana Nisanina 1er avril ilay fo 2 avril, na ny olona nitandrina ilay paska alahady tamin'ny 5 avril, na izao tontolo izao tsy malala an Jehova, ny zavatra azo antoka satria nisy ny paska dia zao olona afaka daholo tsika, afaka daholo zao tontolo zao, tena olona afaka. Ary izay no mety mampiritreritra atsika hoe ahoana ary olona tsy mino an'Andriamanitra ve, olona manao zinona amin'ny paska ve dia olona afaka daholo tsika. Zay ny famarinana. Zay ao ambadik'izay ilay paska nomen'Andriamanitra. Ary ity paska ity tsy vitany hoe nomeny ny zanak'Israely fotsiny, fa paska nomena an'izao tontolo izao. Ary teo no nahatonga antsika niresaka hoe misy hafatra lehibe ny amin'ny teny faneva izay nomena antsika ho an'izay mandray. Misy ny olona moa tsy mino an'izany, fa ny Exodosy 19:1 afatra ho an'izao tontolo izao, afatra ho amin'ny firenena malagasy, ho afatra ho amin'ny fiangonana, ho afatra ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny fianakaviana, ho afatra ho an'ny kristianina, ho afatra koa na dia tsy ho an'ny kristianina ary. Dia io ny zava-marina tsy azo hidivirana. Exodosy 19:1 hoe aroy Jehova tamin'ny Mosesy ankehitriny dia hitanao izay ataoko. Ny faharoa fa ny tanako mahery no andefasany azy, tanako mahery no androany azy amin'ny taniny. Teny mamerina fontsika, teny ho an'ny olona, tsy ao anatin'ny fiadanana, tsy ao anatin'ny fahafahana, fa tena teny fampahirezana ny olona voageja, ny olona mandalo toe-javatra sarotra, ny olona kivy, ny olona tsy mahita ny lalaka lehany. Ary na inona zavatra nieritreretin'ny Mosesy sy zanak'Israely, kivy izy, fa teny fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Teny zay manome toky fa isy fotoana voatendrin'Andriamanitra araka ny teniny hoe tanako mahery no andefasany azy. Zany hoe Farao andefa ny zanak'Israely, satria teto Farao dia tsy nandefa ny zanak'Israely, tsy niraharaha mihitsy izy zay Jehova sy nokeko te, tsy fantatra akory zay Jehova vao maika nampahoriny ny zanak'Israely. Ary io no resahantsika hoe io teny io anke jerevo tsara ny alaliny, fa teny tonga ho amin'ny olona tena ohatrany hoe tena very andro ny akinana, tsisy zay antenainy. Nenenina zavatra eritreretina ho tanteraka dia miaina ao anatin'ny fahasairana ny faran'izay mafy. Kanefa misy Andriamanitra mahita an'izany satria fantatr'Andriamanitra
ny fitaraina n'le vahoaka de tonga eo anatrehany de manome toky izy misy fotoana ho tendreny ary anaiky farao am'izay vanim-potoan'izay miandefa ny zanak'Israely ary tena androka andodina mihitsy ny zanak'Israely ho afaka kanefa na izany ary ny teny tonga Mosesy ange ny teny tamin'ny farao hoe tsy nino farao nefa tenin'i Jehovah iny teny tamin'ny zanak'Israely kivy ny zanak'Israely tena nampidodozanay ianao nahatonga sabatra ho amin'ny fiainanay kivy hatramin'ny Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah rehefa nitaraina tamin'i Jehovah de nampahery amin'ny Mosesy Jehovah ary efa hitantsika ny Exodus toko fahaenina ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo fa raha fitiniko vetivety tsy verenantsika lava de hoe eo amin'ny soramandro hoe namerena n'Andriamanitra ny teniny tamin'ny Mosesy zany hoe naverina ny rany indray mandeha indray Mosesy da nambarao amin'ny farao alefaso ny oloko kanefa na tsy andefa ary farao tena tsindrina mafy mihitsy fa Jehovah naniraka Mosesy ary tenin'i Jehovah io nampitaina tamin'io na tsy mino ary be de be ingeny olona tsy mino an'Andriamanitra mahatonga ary ny teny tsy mino fa na izany na tsy zany tsy maintsy toriana amin'ny marina fa toriana ampitiavana tsy asiana etraketraka tahaka ny nataon'i Mosesy nga izy tezitra tamin'ny farao fa nilaza fotsiny ny afatra avy amin'Andriamanitra nampita taminy ka na ino farao na tsy ino na andefa na tsy andefa anazy sy Andriamanitra zany Mosesy kanefa tsy nitarika ny olona grevy fa tena tsy avelan'ny farao fa andao grevy tsy nanao an'izany Mosesy fa niaritra tao satria mbola tsy tonga ny afatra Andriamanitra zay anafaka ny zanak'Israely de avy eo indray nasaina niteny tamin'ny zanak'Israely keo Mosesy naverina fanondroany kanefa raha niteny tamin'ny zanak'Israely de inona ny zavatra nitranga eo amin'ny andiny fasivy ary Mosesy nilaza izany tamin'ny zanak'Israely ozy nefa izy tsy niaino amin'ny Mosesy noho ny fahoriam-panahy sy ny fanompona mafy normal zany naturel am'le olona satria nahoana mafy loatra ny zavatra mianjady aminy ka na nisy famerena teny ary hoe anafaka Jehovah tsy nintsony ny olona kanefa tsy nametsiny any zanak'Israely Jehovah satria fantany ny fahorian'ny olona de tahaka ny amin'izao vanim-potoana zao atao le teny fampahiresana fa tsy misy fanomezantsiny na iza na mino ny olona na tsy mino na kristianina izy na tsy kristianina fa tenin'i Jehovah de ampitaina fa ny zavatra azo antoka de misy fotoana voatendrin'Andriamanitra hanafahana ka na tsy mino ary ny olona de zao tsy maintsy ambara zay fa ny zavatra fantatra aloha zao de tsy zao ny fanafahana raha ny tantaran'ny zanak'Israely fa misy fotoana voatendrin'Andriamanitra fa efa tonga fotsiny le teny fampanantenana ho an'ny olona kivy hoe ankehitriny ho hitanao zay ataoko amin'ny farao ankehitriny de ho hitanao zany hoe nambara Jehovah de mimeloha fa farao le miseho azy hoenjana farao miseho azy manam-boninahitra ilefitra eo ary andefa ny zanak'Israely ho afaka ary amin'izay vanim-potoana izay misy ny valim-bavaka tsy nanaiky ny zanak'Israely tsy nino ny andiny fafolo ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mankanesana amin'ny farao mpanjakan'i Egypta ka nitenenina aminy mba defasan'ny zanak'Israely ala taminy mbola ny salasala ihany Mosesy ozy niteny teo anatrehan'i Jehovah ny andiny faharoa ambin'ny folo ka nanao hoe mindro ny zanak'Israely ary tsy haino ka hoana moa ny haino ny farao fa zao tsy voaforamolotra ohatrany saika tsy hety andeha mihitsy Mosesy ny andiny fahatelo ambin'ny folo ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nameteny azy hoentina ho any amin'ny zanak'Israely sy ho amin'ny farao mpanjakan'ny Egypta mba hitondrany ny zanak'Israely mivoaka amin'ny tany Egypta tsy miova ny teny fikasan'Andriamanitra fa ny rany ihany na de ny salasala reo hoe zanak'Israely ara tsy nino ny teniny de andana ihany ozy miresaka amin'ny farao fa de ianitsika ny tantara fa loza be de be satria mbola hojerevantsika tsiraray fa mandalo pasika tsika de arabaina tavita soa ny pasika nefa de fanafahana zay mbola hojerevantsika amin'ny antsipriany satria tsy afa-misaraka amin'ny tantara ny zanak'Israely mivoaka ato amin'ny tany Egypta ny toe-javatra misy eto amin'ny firenentsika sy manerina n'izao tontolo zao ary io toe-javatra marina na manerina n'izao tontolo zao ary fa ny zavatra manaitra atsika angamba de le hoe raha nandalo pasika tsika olona afaka ny olona rehetra de ny Exodosy toko fa
roambifolo andinge jerevantsika nyfamarinany tenin'i Jehova satria tany amin'ny Exodus toko fahenina de nyvoalaza tao hoe ary Jehova hoy Jehova tamin'ny Mosesy ankehitriny de ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny. De aty amin'ny Exodus toko faharoambifolo rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray voatendriny Jehova le faefatra ambifolo ny volana Nisanina ozytsika io le tena Pasika Jehova ary tsy misy fotoana alohany io ary tsy misy fotoana aorianan'io zay asitsika fanazavana kanefa naizanina tsy zany mahititsika Pasika samy hafa Pasika misy anankitelo ara faravakely ny Pasika rehefa tena diniana nge Pasika faefatra ambifolo ny volana Nisanina, Pasika Alahady le nifanarahan'ny kristianina manerina an'izao tontolo zao maro anisy ary le Pasika zao tontolo zao le tena fifaliana fotsiny andeha hitsangatsangana andeha hisotrosotro andeha manao zay dany mikibo amin'ny vanim-potoana anankiray ohatran'ny fialan-tsasatra tsy misy fifandraisany mihitsy amin'ny tantara ao anatin'ny baiboly mifaly ny olona zay ny Pasika hitan'ny olona kanefa ny 1920 tonga le faefatra ambifolo ny volana Nisanina de ho jerevantsika amin'ny antsipirina hoe nanahoana ny fipoiran'izay fa mijery fotsiny tsika satria manazafitsika hoe tena olona afaka ary marina ny tenin'i Jehova hoe tena ho hitanao ny zay ataoko amin'ny Farao izy amin'ny tanako mahery no andefasany azy aty amin'ny 1920 amin'ny Exodus toko faharoambifolo ka hatramin'ny 1923 mijerevantsika no namatonalina Jehova namono lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lamatoa amin'ny Farao izy zay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ka hatramin'ny lamatoa an'ny babo zay tao amin'ny tranomaisina mba am'izay voaloha teraky ny biby fiompy rehetra ny fo raha mbola alina Farao izy de izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany Egipta satria tsy nisy trano zay tsy nafatesana ohatrany manaitra andro Pasika io fa ny zavatra mitranga misy loza reny sofo ny zanak'Israely ary zanak'Israely mbola amin'ny tany Egipta amin'ny vanim-potoana io tena loza ray manodidina rehetra raha tokony izy nge Pasika zany faefatra ambifolo ny volana Nisanina tokony milamindamina fa tao anatin'ny fitaintainana nakalazany ny zanak'Israely ny Pasika satria ray manodidina de loza amina tambo moa zany ve ny zavatra tsikarititsika tao anatin'ny Pasika manerina ny ty zao tontolo zao ty miady ny Israely sy ny Amerikanina miady amin'ny Iran zay atahorana izy fitraikany manerina ny ty zao tontolo zao ty zany ady zany tsy misy zay tsy mitaitaina manahoana ny fahoriana sy ny dradradrahan'ny olona ao Iran ao Israely tsy hoe faly fa niady fotsiny fa ny manjo ny vahoaka mitaintaina andro manalina ny fahoriana ny fahafatesana ny daroka bomba sy ny zavatra maro isan-karazany ary ny ahina de lasa mitady zara roa ty zao tontolo zao ty ifanandrina zay atahorana hoe tena izy niady lehibe fahatelo zavatra mitranga talohan'ny Pasika sy ao aminatiny vanim-potoanan'ny Pasika zany rehetrarehetra zany ka na de ety amintsika ihany koa aza ionivon'ny firenena za zany tsy hiteny fa mametrafa ny tanina valio ny sambatan'olona hatramin'ny mpitondraka hatramin'ny madinika milamina ve sa mbola misy ady atrehany sa mbola misy tsy vidovizakevitra misy korota fa mitaintaina ny olona rehetra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Pasika misy on'izay ary ny voalaza de hoe tsy nisy trano zay tsy nafatesana zany ny zavatra misy amin'ny Pasika ary tao anatin' zany indrina ny zanak'Israely nefa no nasain'Andriamanitra nankalazany Pasika nandray fa nasan'ny tompo tamin'ny alina faefatra ambifolo ny volana Nisanina fa misy zavatra ho asehon'Andriamanitra de ozy de nampaka amin'ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ozy Farao zany ka nanao nitsangana mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehana ka manompo an' Jehova arak'izay nolazainareo ary ny ondry amanosonareo sy ny ombinareo entiko arak'izay fa nolazainareo ka mandehana fa mba tsofo rano de nandodina ny olona ny Egyptianina ozy ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra de nety ny olona nivoaka ny koba ny volena raha tsy mbola voisy masirasira sy mivili fanaova mofo voafe tao amin'ny lambany tena tsoriny ary io le resantsika hoe ataon'i Jehova tery vai mata amin'izay Farao
ary io tsy afaka hiteny mihitsy fa raha hoe ratsy zany nandefanareo tsy afaka nareo fa misy zavatra mafy menjady taminy andriamanitra nge mijery ny olona ary sao de mieritreritsika hoe tsy manana fahefana mijetilisa tsy mino ny fisiany Jehova andriamanitra fa io manamarina tsy mino an'izany Jehova zany ny Egipta kanefa de zao rehefa tratry ny loza navelan'andriamanitra etraika aminy inona mahatonga an'le loza ny tsy fankatoavana ny tenin'andriamanitra alefaso ny oloko izy zay Jehova no ekeko teny ozy tonga tamin'ny loza ary rehefa niatra amanainy tena tery vai mata avy amin'i Jehova amandanina ro mandeha de io le Exodus toko fahenina hipotro zany zavatra zany re olona ary io tsy azo ivazivaziana Jehova zay nafafy ny olona ihany no jinjainy zay nafafy ny ihany ary andriamanitra mitsinjo ny olona ary tsy afaka ilaza mihitsy hoe zay tsy mahatoka an' Jehova fa mandray ny valinasany avy fa misy valim-potoana tsy afa manoatra tso ny farosiny Egipta nalefa ny zanak'Israely teo natrehan'izay rehetrarehetra zay ary teo ny fetomboan'ny fanavahana fa tsy famonjena reo olona paska voalohany io ary misy antony eo amin'ny tantaran'ny kristianina teo ny fanafahana ny zanak'Israely fa tsy voavonjy ny zanak'Israely fa afaka ary zay ny zavatra lehibe ao anatin'ny paska ny paska de fanafahana afaka zao tontolo zao mbola valitsika zay afaka zao tontolo zao fa tsy mbola voavonjy na kristianina na tsy kristianina niza milaza ny tena no kristianina tsy mbola voavonjy zany ianao fa afaka fotsiny ianao tokony faly na tsy mino an'andriamanitra koa ary ianao satria nisy ny paska olona afaka ianao fa tsy mbola voavonjy keo fa misy vanim-potoana voatendrin'andriamanitra koa am'izay vanim-potoana zay hoisan'izay ovonjena ave ianao sa hoisan'izay ho aringana ho very ary zany mbola fanontaniana ho valitsika zava-miafy ny paska avokoa fa mbola manazava fotsiny tsika ny fendohan'le de ny faneva am'izay tanako mahery no antefasany azy ary ny tanako mahery ozy no androany azy hiala amin'ny taniny zany hoe tena tsy afa manoatra tsony izy akoatra ny fanekena ny teny Jehova alefasiko reo fa matitsika ary zay no afatra tokony inotsika misy andriamanitra mijery atsika vahoaka zay mitaraina aminy tsy tokony ho kivitsika namafy arany zavatra mitranga fa Jehova miditra an-tsehatra ary rehefa tonga ny fotoana voatendrin'andriamanitra hitatsika zany rirendasa tsy tsaroany zany fa ho alefa ho afaka tsika fa raha ny tena marina no amin'ny akapobeany afaka ange zao tontolo zao valitsika zay fa natoko sy mino fa ny tenin'andriamanitra de hitondra fanantenana vaovao anatytsika vavatritsika misaotra anao Jehovandriamanitra ny tenin'andray zay tonga aminay teny feny fitiavana teny mampananteny teny mampafantatra fa tsy miova ny teninao ianao ary profony zany na de kivy aran'ny zanak'Israely niaraka Mosesy sy Arona tena nitanterahanao ny teninao tamin'ny vanim-potoana voatendry de ny 14 nisanina le paska no menao fa nainao masina hiasa tanteraka tompo mazava ny sainy vahoakanao rehetra na izy na izy mba fantarany zava-miafy ny teninao de misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen no velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo mamitsika mandrakariva